Mihira firam-baovao ho an'i Jehovah, mihira ho an'i Jehovah ary tany rehetra. Mihira ho an'i Jehovah, misaora ny anarany. Lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly. Salamo 190, 1 sy 2. Amin'ny alalan'ny hira dia fitaovana ampiasain'Andriamanitra anandratana ny fanahintsika. Fitaovana ampiasain'Andriamanitra mba hitoriana ny filazantsara, hanomezana aina mahafinaritra an'izao tontolo izao. Ny hira dia toriteny tsisy fiafarany. Ny hira dia fomba ampiasain'Andriamanitra amelombelona ny fanahy, ny kivy sy ny reraka, ny mijaly. Ny hira dia fanehoana ny hatsaran'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra. Ny hira no andaniny ny voavonjy rehetra ny mandrakizay rehefa tonga any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Hoy ny ambarantenin'Andriamanitra amin'ny Salamo 150, 1 sy 2. Mihira firam-baovao ho an'i Jehovah, mihira ho an'i Jehovah ary tany rehetra, mihira ho an'i Jehovah, misaora ny anarany, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ny votoatin-kira tokony ataontsika zany dia tsotra, mikasika ny famonjen'Andriamanitra. Mahafinaritra fa be dia be ny mpamoron-kira, tena mahafinaritra. Mahafinaritra fa be dia be koa ny antoko-pihira izay mitsangana sy mifoha, mahafinaritra. Ary mihetsiketsika mihitsy any amin'ny isam-piangonana any, mankalaza ny 10 taona ny antoko-pihira, 70 taona, mankalaza ny fanamiana vaovao, misy antoko-pihirany lehibe, antoko-pihirany zokiolona, antoko-pihirany tanora, antoko-pihirany ankizy, antoko-pihirany be dia be, mahafinaritra. Ary manao fifaninanana masina mihitsy ao am-piangonana, ampirisiana, asihon'izany, ako ny mpandresy, be dia be ny anaran'ny antoko-pihirany, feo ny fanantenana, feo ny faminaniana, antso fanairana farana, be dia be karazana. Fa ny andalan-kira dia hitondra famonjena. Feo ny faminaniana hitondra famonjena. Afatra an-kira hitondra fanavotana ho an'izao tontolo izao. Zany no tokony votoatin'ny hira izay ataontsika. Mampirisika anareo, mampirisika antsika rehetra mba ho fenoana hira ny fiderana sy ny fankalazana an'Andriamanitra. Sosikevitra feno fahendrena maro no natolotra, dia nisy zavatra be dia be zany izay nitranga tao amin'ny alalan'ny fivoriana vokatry ny fivoriana alina anankiray nataon'ireo mpialoha fivavahana zany mahakasika an'ity iray ity, dia nandeha ny sosikevitra be dia be ny sosikevitra ho fanatsarana ny hira. Mila jerena manokana ny talentan'ny fihirana, jereo ny mpitendry zava-maneno, jereo ny feo voalohany, feo faharoa, feo fahatelo, feo fahaefatra, jereo ny talenta, ary aoka ho ampiasaina ny talenta ny rehetra ao anivon'ny ankonan'Andriamanitra. Misy zavatra mampalahelo anefa, mampalahelo. Inona ny tranga? Be dia be ny mpana-talenta te hanao ny hira amin'ny tiany manokana, tsy tiany ny ho feheziny taridalana izay omen'Andriamanitra. Na eo amin'ny fomba fitafy, zava-dehibe ho an'ny mpihira zany, jereo ny fomba fitafy. Oka mba hideran'Andriamanitra amin'ny fomba fitafy mendrika isika. Ary mahafinaritra ny mahita ny mpihira manao akanjo mitovy, manao firavitra mahafinaritra. Fitahiana ny hira, ny talenta izay omen'Andriamanitra antsika. Raha toa ka atokana ho an'ny tompo anatanterahana ny asany. Mana-talenta isika, ampiasa ho an'Andriamanitra izany. Na izany na tsy izany aza, ho an'ny mpitendry men'Andriamanitra talenta manokana, manana taridalana manokana ho antsika Andriamanitra. Ary raha misy koa fomba hafa ampiasain'ny devoly mba hahafahana manala baraka ny anaran'Andriamanitra, dia amin'ny alalan'ny hira. Ahoana ny hatonga an'izany? Ampiasaina ny talenta mba ahafahana manandratra ny tena manokana fa tsy ny an'Andriamanitra. Ka na ny hira na ny mpihira dia tokony hatsapa fa mideran'Andriamanitra. Amboary ny volo mba ho mendrika hideran'Andriamanitra ho an'ny mpitendry, amboary ny akanjo mba hideran'Andriamanitra ho an'ny mpihira, amboarina ny zavatra rehetrarehetra, ahoana ny fomba fitafy ny mpihira, ahoana ny fomba fihirany mpihira. Be dia be ny manana talenta amin'ny io hira io. Ka izao andehantsika andray fanapahan-kevitra androany fa hitondra fitahiana fa tsy ozina ho antsika ny hira sy ny talenta, ny zava-maneno izay antsika mba hiderana an'Andriamanitra. Mihira
ny hirany lanitra, ny rafiram-baovao lazao isan'andro ny famonjeny mahagaga. Mivavaka ho anareo izahay, mivavaka ho an'ny mpihira, mivavaka ho an'ny mpitendry, mba haneo asa mahagaga ho an'ny tompo Andriamanitsika. Voarainareo ve izany afatra izany? Ho raisitsika ve ny afatra ho tahin'ny tompo ianao ary ampitomboiny isan'andro ny talentanao amin'ny hira. Dia ianao na mpitendry ianao na mpihira, ianao no hitendry ny hira any an-danitra any. Ianao no hihira ny hira fihiran'i Mozesy any an-danitra any. Iredona isika ny hidera sy ankalazan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao zahay fa amin'ny alalan'ity lohahevitra androany ity dia omenao fampirisina, omenao fankasitrana ary mankasitraka ny mpihira sy ny mpitendry rehetra izay midera sy mankalaza anao. Kanefa ihany koa amboary aitsio isan'andro izay sao dia sanatry misy fihetsika ataonay fiteny kanefa manala baraka ny anaranao. Mpitory ny teninao amin'ny alalan'ny hira sy ny zava-maneno izay tahio ny tsiraray avy aminay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.